Mitovy ny tady dokanga eo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny confédérationna syndicale Saint-Pama amin'ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Nisongadina amina teboka 3 ny etaetany ireto mpampianatra mpanabe ireto. Eo ny fandoavana ny karama sy ny tambi-karama araka ny tokony ho izy, ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fampidirana azy ireo ho mpiasa mpanjakana ary ny fampitoviana lenta ny sehatra iasana manerana ny nosy. Efa manana paikady amin'ireo rehetra ireo ny ministera. Ny resaka fandoavana ny karama izay tsy voalota anatin'ny 12 volana dia tsy ela tsony satria efa tsy matory andro manalina ny tompona andraikitra miezaka mamita ny dossier rehetra na dia misy aza ataontsika hoe fiovana rafitra izay nanano sarotra kely efa voavaha ny olana fa tsy ela dia voaloha io. Raha mihoatra ny ataontsika hoe recrutement, izy critère mazava araky ny torolalana nomen'ny filohan'ny République sy ny Prime Ministre anaovana ny recrutement. Tsy maintsy fampiarana tsara zany io critère io mba tsy hisy ny fitanilana indrindra ny ataontsika hoe corruption ao anatin'izay. Amin'izao zany dia ezahana koa ny hanao ny fanifanana mitohy ny mpampianatra satria izay ny matematesan'ny syndicat hampiasa ny ataontsika hoe fampianarana amin'ny alalan'ny internet avy any ivelany sy partage d'expérience koa eto toerantsika amin'izao fotoana izao. Vaindondra raha ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa amin'izao ny fahamahana ny olana amin'ny fandoavana ny karama an'ireo mpampianatra. Misy amin'ireo mpampianatra ECD sy vacataire mantsy no tsy nandray karama efa ho 10 volana saingam-bolana noho ny asany. Profon'izay ny fahavitan'ny CAP sy ny BEP. Efa nangatana tamin'ny Andriamatoa Ministra moa izay etaeta izay miresaka karama dia novaliany soamantsara izay eo ampikarakarana azy izy ary nametoky izy fa ho tapotra amin'ity taona ity izay olana eo amin'ny karamany ECD sy ny vacataire izay. Nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra mpanabe ny confédérationna syndicale Saint-Pama. Loha hevitra tamin'izany ny hoe mpampianatra mpanabe mitarika anaty vanim-potoana sarotra ary mamolavola ny ho avy.